Fa anisan'ny teboka izay nangatahan'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny zika moa ny famoahana ny didy hitsivolana momba ny fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny CES raha ny fandaharam-potoana dia ny alatsinainy izao no hodinihan'ny eo anivon'ny governemanta ny momba izany. Mikasika io indrindra moa dia manana ny ambarany andriamatoa Roland Ratsiraka. Dingana fanamamany krizy eto amin'ny firenena amin'ny famoahana ny didy hitsivolana mikasika amin'ny fanovana mpikambana eo anivon'ny CES hoe andriamatoa Roland Ratsiraka. Ho an'ity candidat ity tokony tsy maintsy atao faran'izay aingana amin'ny famoahana io lalàna io ahafahana manatanteraka fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Mitodika amin'ny membre ny gouvernement ny tena mivoaka malagasy miandry ny décision nareo hitanao efa nitsidika ny olona rehetra mijaly dolo ny olona amin'ny krizy kanefa io andro amin'ny alatsinainy io afaka mamany krizy eto amin'ny firenena io ka membre ny gouvernement dia mba engaviana zany amoaka an'io lalàna io ordonnance io mba afahana manova ny CES ary betsaka ny membre du gouvernement sasany tsy mivoa noho ny antony maro samihafa dia mba miangavy koa zay an-tanandroa manano tena ny fahendren'ny membre du gouvernement le sasany tsy mivoa reny mba hivora amin'ny alatsinainy ary hiaro ny vahoaka malagasy fa tsy hiaro olon-kafa na hoe vondron'olon-kafa fa hiaro ny vahoaka malagasy. Mikasika ny sazy ny vondrona iraisam-pirenena dia nilaza andriamatoa Roland Ratsiraka fa efa miantry izany ary hamafy raha toa ka tsy voaja ireo teboka fito izay narosony GICAM. Sanction hitotona amin'ny faran'ny volana zao. Misy point teboka anankifito izay navoakan'ny GIC iny anatin'ny point anankifito izany voalohany indrindra aloha le premier point dia hoe tokony manao projet d'ordonnance modifiant le code électoral dia amin'izay zany mba manana fahefana ny olona manitona ny candidature. Dia faharoa ny point anatin'ilay izy dia projet d'ordonnance koa mba hanaovana ny cour électoral spécial vaovao. Dia fahatelo anatin'ilay izy tiako tenena fa hoe tsy maintsy manao fanambarana ny olona anankiray hoe za tsy latsiko fidina. Dia fahaefatra anatin'ilay izy ihany koa misy lista vaovao. Dia io lista vaovao io zany raha tsisy ny sampony dia raha manao le tena zavatra ilaintsika le CES dia efa iny CES iny manitona ny manala ny candidature zareo. Andriamatoa Roland Ratsiraka izay mitaky fanantanetana fifidianana ahafahana mamany krizy izay nambarana fa mampangirifiry ny isa-tokantrano. Ary ity candidat filoham-pirenena ity izay nidina nijery fotony zava-misy eny amin'ny eto an-drenivohitra androany. Anisan'ny nojereny ny mpanao asa tanana etsy amin'ny komma 67 hektara. Fotoana izay nihainoany ny etaeta amin'ny mpanao asa tanana izay laza fa misedra fahasairanana mafy amin'izao fotoana izao. Ny ainany andavanandro mponina ihany koa izy ary nisafidiny niakatra teny ambony taksi be maromaro teto an-drenivohitra.